Alleloia. Dia amin'ny fifaliana lehibe indray rasina babalala no ena amintsika amin'izao fotoanan'io izao a. Fa alohbe indray ny tenako mahita anareo a miaraka aminareo eto amin'ity androany ity. Ary dia matoky sy mino aho fa hifampahireto indray tsika amin'ity androany ity. Tonga soa indray nareo a ao anatin'izao fandarantsika vavaka fiambena izay rahana amin'ny fandarana andramoka izao a ny akiradio a ny mpikambana anatin'ny vavaka fiambenana ary indrindra ny groupe Zemaresy izay miaraka aminay a mivady a isan'andro na manakaikinay a manatotosa an'izao fandarana izao a atolotra antsika tsirairay avy ifampahirezana eto. Ka dia tonga soa raha androany no vao tonga eto dia teteny aminao hoe maritatra amin'ny farany a. Za resy lahatra fa tsy tonga fotsiny eto ianao fa tena misy raha ilan'ny tompo anao. Ka dia tonga soa dia maharitatra amin'ny farany a. Dia anokatra ny mahazo fanahintsika sy ny sofintsika tena hoe iaino ny afatr'Andriamanitra. Za mino fa misy afatr'Andriamanitra tiano tonga aminao eto a. Tsy kisendrasendrako olona tonga aminao teto fa voalahatra zany. Dia maharitatra amin'ny farany adiny ray sasamahery eo ny raha antsika eto a. Ihaino hira, ihaino vavaka, ihaino toroteny, ihaino famelabelarana, hivavaka ho an'ny firenena. Aza matahotra ianao izy ianao adiny ray sasany ve ho eto foana. Ho hitanao vetivety dia lasa izay adiny ray sasany izay a. Ho voninahitr'Andriamanitra izany rehetrarehetra izany. Dia mahereza, mahatanjaka. Aza misalasala miditra anaty commentaire ianao a miresaka aminay eto a raha androany ianao vao tonga eto a. Atovy otrikaefa paketo foana ianao fa raha isinay an-tanandro rahateo hoe a ianao. Dia tahiny tompo ihany koa tsika rehetra efa paketo a. Androany dia rana vavirika niditra voalohany teto. Dia tena hoe fahasoavan'Andriamanitra izay tsy ritra tahaka ny loharano a iboiboika anie. Tena meno a ny fiainanao ranabavy Erika. Ho tahin'Andriamanitra amin'ny lafiny rehetra. Ho ambinina amin'ny ara-panahy, amin'ny ara-nofo a. Ho tahin'Andriamanitra omeny fifaliana. Zany ny tsodrano azonao amin'ity androany ity izay miditra voalohany eto mas dia mahazo izay tsodrano izay. Ka ranabavy Erika niditra teto voalohany dia tahiny tompo ianao ranabavy Erika, ranabavy Marie-Jo, Aimé Lovely, Koda Léonie, tonga soa Mamy, Erika Raka, Itody Rahonosoa, Mamy Sirandry, Koda Léonie, Berthe Sava, Rodine Marie, Verselina, tonga soa Tina Rakoto Arzaka, tonga soa ihany koa i Kadaka, Sandola, Mamy, Aimé Lovely, Berthe, manambotsoa hoe ny teo sa Aimé Lovely ihany. Dia Aimé Lovely, Maman Valtina, tonga soa Razana Monique Mariette, Berthe Sava, Maman Valtina, Sandra Akonina, Aimé Manambotsoa, Maivare, fiadanan'ny tompo. Dia ranabavy artisanay de Madagasikara, izany hoe i anabavy Lina zany. Dia ao ihany koa i Haingony Irina, dia tahiny Jesosy a i Tina Rakoto Arzaka sy koatry ny kamaradin'i Jesosy, Nambinitso Makrina, Yama, Andonina Suzelle, Ajaska Patitsy, Marie-Jo, efa noteneniko teo, Mampionina, Man Nico, Rolianis, Jonathan, ireo samy avy any Allemagne no mifanarakaraka eo. Dia ao ihany koa i Tsiry Amboaramiel, Fleur, Maivare, Sandolany Irina, Rasa Eno Rasolofidera, Fity. Dia ao ihany koa isika rehetrarehetra, Coucou Man Nico, Miss Fit, Tojo Mikael. Dia ao ihany koa i koatry kamaradin'i Jesosy. Faly be mihitsy izay mahita anareo a. Ary mivavakintsika mba hisy fiantraikany ho tsapain'ny tananareo a ny fanarahanareo a an'izao fandarana izao. Tahiny tompo daholo ary tsika ka andao ary milohan'ny zavatra rehetra aloha dia andao tsika metraka izao fotoana izao ampilatanan'Andriamanitra satria mila entina vavaka izao fotoana izao mba tena tonga ny fotoana akasika antsika rehetrarehetra. Dia andao ampandrotsika ary ranabavitsika Aina avy eto Frantsa, Eliana, izy ny vavaka fanombohana androany. Dia andao ary ampandrotsika izy a, mino fa hiteny mafy izy a, ambanimbany mantsy ny feo izay ohatrany tsy dia mahay miteny mafy. Tahiny tompo ary ranabavy Aina dia ianao ny hanomboka ny fotoana androany. Tahiny tompo pastera dia tahiny Jesosy sika rehetrarehetra miaraka hivavaka tsika ary.
Andriamanitra rainay io, mbola mankasitraka anao zany amin'izao fotoana menao anay zao. Misaotra anao zany amin'ny fahavelomana izay nomenao anay tamin'ity androany ity. Misaotra anao zay Jesosy ny amin'ny fitantananao anay. Misaotra anao zay Jesosy ny amin'ny famindramponao satria izany no mbola mahatoy izao anay, izany no mbola ahafahanay indray tonga eto amin'izao alina izao Jesosy. Izay fotoana izay ionanay aminao indray, iresahanay aminao, andraisanay ny teninao Jesosy. Dia ndreto izay Jesosy tonga eto an-tongotrao, mamindra-fo aminay Jesosy raha misy zavatra Jesosy tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao nataonay reto, na ny zavatra nampalahelo anao, na ny zavatra nampalahelo ny hafa Jesosy nataonay, angatahanay famindra-po avy aminao Jesosy, angatahanay ilay rahanao Jesosy ikoriana aty anatinay, hatrany amin'ny tampon-dohanay ka hatrany amin'ny tongotray Jesosy, hanadioanay izany rahanao izany. Ka ninina koa Jesosy amin'izao alina izao zavatra manelingelina anay na aty amin'ny vatanay, na ny amin'ny sainay, na ny amin'ny fonay, tsy ahafahanay mifantoka eto amin'ity alina ity, dia ny rahanao Jesosy hanadio anay, ny rahanao Jesosy hanavao anay, mba ahafahanay tena miray aminao amin'izao fotoana izao, mba ahafahanay tena handray ny teninao Jesosy. Dia ndreto izay tompo malala manantona anao izay, ary anao Jesosy ny teny hoe izay manantona dia tsy misy ho laviko. Dia reto izay Jesosy manantona anao izay Jesosy, mino afa tsy hanavaka anay ianao Jesosy, nizaniza izay tonga midodododo amin'izao alina izao Jesosy, hanantona anao amin'ity alina ity, dia samy tsisy diso anjara Jesosy fa samy omenao hery, samy omenao izay zavatra ilainay Jesosy malalo. Dia mankasitraka anao izay satria fitiavana lehibe Jesosy no nomenonao anay, mbola ahafahanay hiaino ny teninao amin'izao fotoana izao. Dia manasa anao izay Jesosy araka aminay, aoka ny fanenao masina tena hanjaka eto amin'ity fotoana ity androany, aoka ny fanenao masina tena ampiteny ny mpanomponao izay izara ny teninao, ary ny fanenao masina mangy ny tokantrano tsirairay avy izay mandray an'izao fandaharana izao Jesosy. Dia manjaka feno tompo malalo, rakofanay amin'ny rahanao ny fandaharana, rakofanay amin'ny rahanao ny connexion any tsirairay avy Jesosy malalo, samy tsisy anelingela, ary ny fanaratsy rehetra izay tady anelingela anay eto Jesosy dia fatoranay amin'ny rahanao. Dia mankasitraka anao izay Jesosy, anao irery ihany ny voninahitra. Aleluia, amen. Aleluia, mankasitraka andranam-bavy aintsika tao anatin'izay vavaka fanombohana izay. Dia miraba ihany koa izay rehetra mbola voanilitra ando andry zao ny hitako eto, dia faly ray eritovo, dia tonga soa ianareo rehetrarehetra izay mbola niditra tao aoriana. Izay ihany ka mbola tsy voaravako teo, ando andry, tonga soa izay ilay fanarabaiko teo. Dia tahiny tompo daholo ary isika rehetrarehetra. Hieno hira aloha tsika, aoriana hira tsika, dia hieno tenin'Andriamanitra izay hoentin'ny anabavintsika mamia izay any Koweity. Dia amelabelatra eto rehefa avy eo, misy fanentanana kely ho atao rehefa avy eo, fa izao aloha tsy adinontsika fa milahado avy izao tsika dia anatrika fanoloran-jaza. Aleluia. Dia efa maromaro nareo no misoratra anarana rehefa nisokatra ny groupe ho an'ny fanoloran-jaza, ka dia mivavaka mitondra mivavaka n'izany fotoana izany tsika ahatanteraka an'izany somatsara. Dia misaotra betsaka ny ranam-bavy aintsika tamin'ny vavaka matsiro. Andriamanitra mahaly fitianao, mihoatra lavitra anao izay nieritreretinao, ary dia maria an'Andriamanitra mihitsy ny nandalovanao teto indray, nanao asan'Andriamanitra nitondra izany vavaka mamy ary vavaka tena misosotra hanomboantsika an'izao fotoana izao. Dia misaotra anareo koa mankasitraka azy, fa dia zava-dehibe mifankasitrahana izay omenao andreo, andreo ankizy izay mandray anjara reo. Tahiny tompo ranavavy soa meva koa mbola tsy narabaiko teo, dia tonga soa isika rehetrarehetra. Lora tsika hieno hira, matolotra tsika mpitiavana be ity hira ity, dia matoky sy mino fa ampahiranao ihany koa izy ity. Izany hoe atolotra manokana Andralady Jonathan izany izy ity, fa anisan'ny olona tia azy eto izy. Dia ao ihany koa moa ranabavy Erika izay miara-mankafy aminay andreto tarika izay mihira ireto, izay sady namana akaiky izy reto moa izany ny fianakaviana ihany koa, fianakaviana ry mampionona. Dia mino finaritra ary tsika raha tonga eto ianao ka mety anaty olana, anaty mety kivokivy ianao, tsy fantatra ny zavatra mety lalovanao, fa zavatra ireny tiako tenenanao, matokianao, matokian'Andriamanitra. Fa ninona olana lalovanao Andriamanitra tsy mbola niteny hamelanao irery ka hoe handeha irery ianao, fa Andriamanitra miara-mandeha amintsika na dia hatrany anaty laforme rehatra hafa aza. Dia Jesosy niaraka tamin'izy telo mirahalahy ka nahoana izy ny hamelanao irery. Matokianao, matokian'Andriamanitra, izany ny raha ataontsika androany. Dia mahereza iraba olona anankiray izay mbola tsy hitako teto mihitsy aloha hatramin'izay, fa androany izy vitako teto, Vomsa
ranokrotiana ranokrotina saka hoe ranorotina angamba fa sazay misy izy hoe vomsa ranokrotina fa aly mahitanao a de tonga soa ianao a mahareta hatramin'ny farany io koa izy koa mbola tsy narabaiko teny fa hitako teo a haiko adaleoni fa mbola tsy teo ko deny lahy tahintopatsika rehetra meno finaritra de rehefa miditra avy hatrany amin'ny tenin'Andriamanitra hoentindrana vavintsika mamy mahereza daholo. Manao Jesosy de matoky amizay matoky fa izy efa hampandretsianao matoky fa tsy fisina nolarovanao sanaty ratoka izy mavoyanao iwavinao ifeo antanany izy efa hampandretsianao matoky fa tsy fisina nolarovanao sanaty ratoka izy mavoyanao niwavinao ifeo antanany Fairiryanao midady amin'ny soko tropaninjikanao fanga izy ireo no miady hoanao jereo ny tompo lay tena tianao naona nome vitra panenjikanao tanga izy ireo no miady hoanao jereo ny tompo le tena tianao ianao no nanadino fa eo ny tanany mamikitrahanao oeo antratrany eoarytsika rehetra matoky matoky fa izy efa hampandretsianao matoky fa tsy fisina nolalovanao
Halleloia. Dia isaorantsika an'Andriamanitra izany hira izany dia avana malala ary tsika moa androany dia niara-nety ny zavatra izay efa nipartageko tao anatin'ny compteko fa dia misy ny karazana ohatrany hoe fiaraha-miasa izay natao eo amin'ny sika eto amin'ny Aki Radio sy izany mpanakanto izany izay manana sangana asa tsara saingy mbola tsy dia miparitaka ny sangan'asa na dia efa ela ary zareo no teo ndreka mba hinotsika kely ny fanentanana izay mba ataony satria nareo zao betsaka aminareo tsy nare an'izany zona famonjezana tsy teto amin'ny fandarana nefa dia ianareo mahita fa dia misy karazana hira tena saika tsara daholo ny hirany ka hosokafantsika mihitsy zany fiaraha-miasa zany tsy izy rery mety mbola isy no avy ao rindrinao fa tsika moa dia raha ifanampy any ve moa ry havana tsareo tsika samy mba samy evangelika mba mifanotoana eto ary izay eto amin'ny Aki Radio izay mivady dia efa mahazatra ny fiaraha-miasa amin'olona tahaka izany ndraiky hoe notsika zavatra izay mba afatra avy amin'ny tarika zona famonjena dia sady anentanana antsika rehetrarehetra ihany koa izay eto amin'ny mpanaraka iloha ny dirantsika amin'ny tenin'Andriamanitra dia aloha tsika hiano fanentanana kely avy amin'ny zareo avy any Madagasikara any dia ny tarika zona famonjena zany dia meno finaritra isika tsirairay avy dahoary. Jesosy daholy hiaja zona famonjena tournage avy aty Madagasikara sy manomboka tamin'ny taona raiky sy roa arivo dia nanomboka namoaka hira maromaro izahay hatramin'izao taona raiky amby roapolo sy roa arivo zao dia nisy alboma maromaro izay navoaka tarika zona famonjena. Enay amponay hoe tena tokony anaparitaka an'ireo sangan'asa ireo amin'izay izy efa nanaparitaka izay fa reo iva vitsivitsy izay fantatr'olona ary efa napetraka ny tompo tato anaty dia anaparitaka an'ireo hira rehetrarehetra eo manerana ny zao tontolo zao hoe izay mba takatray izay mba hanananay fiaraha-miasa amin'izay ampiasan'ny Andriamanitra hiara-iasa aminay manodidina ny 70 any izany hoe ho ataonay klipy izay efa misy klipy dia izay mbola tsisy klipy dia ho ataonay audio ho atambatra eo anaty clé USB anankiray ilay izy dia manasa antsika tompo handray anjara ho fampaherezana ho fantarana ny fanjakan'Andriamanitra. Efa tafaresaka tamin'ny soko mampiony izay sy sokrado amin'ny
akiradio dia hoy zareo hoe ho aparitakay le izy falefaso dia manasatsika tompoko misy hira vidéo clip vidéo eo amin'ny telopolo isa manodididina eo Ifeo an-tanany matoky saizy mety ho avy ny fotoana mety ho tonga ty aminareo zay nefa ihany koa mety tsy ho tonga ty mihitsy arak'izay fitoran'Andriamanitra fa mino zay nefa fa reny hira reny dia kasika ny fon'olona maro toy ny taty Madagasikara mampahery olona anangana fiainan'olona hitondra ny filazantsara atraizatraiza dia mananteny zay fa rehefa any an-danitra any dia mety isy olona mba maro anatona anay avy aty ampitan-dranomasina aty hoe nihiranareo ny kasika ny fo azonao atao avy hatrany ny contact ny Zokrado sy Zokmampionina amin'ny Akiradio dia mananteny zay fa hiparitaka dia hiparitaka any amin'izay toerana rehetra misy atsika any nanome vitra fahirery aminao dia voninahitra ho an'i Jesosy tompo manasanao mba handray anjara amin'izany clé USB misy niran'izona famonjena ray manontolo zany dia samita i Jesosy mandram-piona tain'Andriamanitra miady ho anao jereo ny tompo lay tena tianao zay zany le fanentanana ry izy mianakavy mialatsika somary misy miraikitra kely fa vidéo mi fa tsy hoe sary akory reny fa tsy haiko zay antony tonga le rakikira le rakitsary ny raikitra dia zay zany ny afatra efa ny fampidinidinika teo moa dia hita fa zay ny zavatra tsara indrindra fahana manamparitaka an'io sangan'asa io ary dia hitanareo amin'izany fa audio efatra amby efapolo dia clip telopolo ohatrany mbola misy zavatra pary ao anaty ho ataontsika ao anaty clé USB anankiray mbola maro nirany zona famonjena tsy mety tsy renareo misy tsinona mbola tsisy clip ary betsaka ny hirany mbola tsy anaty YouTube akory ary na izay ary dia tsy dia mbola tsy anaty YouTube dia raha te hanana an'le zany ianao dia mandefasa MP aminay dia misy fandraisana anjara moa izay fandraisana anjara na dia eo aza moa hoe fiaraha-miasa amin'ny Akiradio dia fandraisana anjara ho ataonareo dia ho alefatsika ho any amin'ny tarika zona famonjena any ho anantsika ny asan'Andriamanitra izay ataony fa tsy misy mankaty amin'ny Akiradio akory zay zavatra zay fa izay zany dia miara-miasa amin'ireo fotsiny miezaka manaparitaka an'ireny sangan'asa tsara ary hitanareo fa nalareo reny dia ampaherezin'ny hiran'ny zona famonjena matetika eto fitombavakantsika matetika loatra zany tarika zona famonjena zany no renesitsika eto ary mbola betsaka ny araka ny tegna hira zay tsy vola fantatrareo ka raha misy aminareo mangetaheta dia mitenena aminay ny vidiny tsy ho lafo mihitsy ny vidiny clé USB io fa dia mbola hotenenina anareo rehefa anaty MP-gna fa mbola dinianay vetivety izahantsika tsy ho lafo mba ho zakatsika rehetrarehetra nefa kosa tadidio fa ianao raha mividy clé USB zany mora angera nanovana an'izany hoe sangan'asa rehetrarehetra zany dia atambatra anaty USB dia anananao ny rehetrarehetra misy fandraisana anjara zay hoentinao dia ry zareo ianao aty mahazo fafinaretana mahery tsara mihaino hira tsara ary zareo koa dia miezaka manolotra zavatra tsara mory zareo koa any mba mandroso le asan'Andriamanitra anisan'ny zavatra tsapan'ery fa miaraka amin'ireo tarika zona famonjen'ireo dia zareo fa manao misy maka dia tsy mba tsisy an'izany hoe tarifa hoe zao mifangalana zany fa dia le hoe zay fotsy sarotiny mihitsy mantsy zareo hoe asan'Andriamanitra dia rehefa tahaka izany any dia mendrika ho tohanana izy satria mamoaka zavatra tsara ary manome voninahitra an'Andriamanitra koa raha misy aminareo liana amin'izany dia tonga dia mandefasa MP aminay dia alefa posta ny clé USB anareo dia tonga dia mihaino finaritra nareo any amin'izay toerana misy anareo any toany fa ny asan'Andriamanitra nge revana malala mandany voly fa nefa tsy dia azahoana voly fa nefa Andriamanitra mitaha. Alleluia. Ka
toany fa nisy fandaniana to anatin'ireny nisy rondoa talenta reny ary reny am'izao tontolo zao nge ry havana tena teneniko anao fa tsy manao zavatra zany neny am'izao tontolo zao raha tsy misy vola de izy am'izany mba hifakasitraka eto raha tsy tsika rehetrarehetra reto ihany dia ndao toanatsika izy ary io mety hisokatra amina mpanakanto hafa ihany koa fanomboana io zavatra ataotsika io de mandefasinareo MP aminay de tonga de alefa anay poste aminareo ny clé USB misy ny hira rehetrarehetra de zay no fiarahantsika miasa nareo eto malala fa mahafantatra fa isika eto dia tsika koa manana fikambanana ary verina manentana satria ao anatin'izao vona mahazo ny firenentsika zao ry havana malala ao anatin'izao vonina mahazo ny firenentsika zao de fantatsika fa tena latsaka katerena i Madagasikara ary efa latsaka katerena i Madagasikara de manana groupe atao hoe Gamalela isika zay fanapitsika ny mahantra hatramin'izay izay fanaovantsika hetsika maromaro taka ny fanapitsika amin'ny mpianatra sahirana anay Madagasikara rehefa hiditra mpianatra toanatsika amin'ny alalan'ny sakafo izy ireo amin'ny alalan'ny fitaovam-pianarana amin'ny alalan'ny akanjo mafana fantatrareo tsara ny fisian'izany tatoato tsika tsy nanao hetsika tao aorianan'ireny aretina nandeha be ireny satria ny tandrana isika amin'ny ankizy mpiara-miasa amintsika any tsy nianatra teo mpianatra de tsy nisy hetsika de natao firy-tsony aloha fa nefa kosa am'izao vokiava mahatratra zao de iverina ndretsika anentana anareo zay hoe andao isika andao ndretsika iverina ifanampy anoana ny groupe zay maharesy groupe Gamalela aloha tsy groupe zay maharesy tsy mila voly fa ny groupe Gamalela ny tiako tenenina izay ny vola rehetra azo voango sika de atambatritsika de anaovantsika zavatra ka efa eo andalam-pivoriana ny mpikambana rehetra amin'ny groupe zay groupe Gamalela inona ny hetsika ho atao ao anatin'izao entina hitondrana anjara brika am'izao vokiava mahatratra zao de manentana anareo zany zahay mivady sy ny groupe zay maharesy sy mpikambana atao anatin'ny groupe Gamalela zany de anarana fariseho anankiray nanao asa soa tao amin'ny baiboly tao de tsika de manao asa soa ihany koa araka ny torotentsika voamaly hoe takany tam'ireny madinika reny ny ataotsika takany ataotsika amin'i Jesosy ko manentana anareo zay eto amin'ity fandarany ity tsy mbola niteny taminareo hoe andefasy vola no manana ny fandarana ny zavatra rehetra henonareo sy raisinareo eto de maimai-poana avokoa fa raha misy ny azonareo atao de toany ny groupe Gamalela toany satria raha misy tsy paipaika kely avy aty amintsika de fantatsika fa efa navita zavatra maromaro tsika tadidiko mihitsy ny tadidinareo ny zaratsika akanjo mafana ho an'ny ankizy anala CEPE tam'izany tamy 2020 nandritra ny ray volana sy tapamelohan'ny fanadinana CEPE de nomentsika sakafo satria tsy misakafo raiky izy ireo de nomentsika sakafo entrée miaraka amin'ny hena isan'andro vary sy laoka miaraka amin'ny dessert matanjaka tsara izy nandehananao fanadinana hiditra hianatra indretra zao de netoatsika ny fitaovam-pianarana fa amin'ity tsy mpianatra indray no entanitsika fa ireo olona zay tena tratran'ny voina tsika aloha tsy havita zavatra betsaka fanjakana mahavita ny betsaka fa tsika de tsika madinika kely aty de zay vao tsy rambiny tanatsika fa raha ohatra kosa nefa misy kelany aminao de atambatambatra amin'ny aty aminay de inona fa vita zavatra zany raha manana 10 € ianao tsisy ninona vitan'zany alefanao any Madagasikara fa raha ny 10 € anao ampiana ny 10 € ako ampiana ny 10 € any maman Valentine ampiana ny 5 € any zay rehetra manao eo misy manome 100 € misy manome 50 € reny ny atambatambatritsika de anaovantsika zavatra mba ho fitoriana misy fiatraikany mivatana ihany koa ny finiasa fitoriana zay ataotsika ko manentana anareo raha misy aminareo mazoto hoe za tena temba hanao an'izany tena zao sady de lefako aminao nitsodrano fa tena ho tahin'Andriamanitra ny ianao ary oneran'Andriamanitra zato hoe tsy manapataperina ne anokafan'Andriamanitra lanitra mihitsy ampidina ny fitahiana ho anao raha ianao manampy an'ireo madinika reo
ka zay zany mba afatra hoe raha misy azonao atao de anjaotsika ifanampy de anao hetsika sika raha vao tafakafakatra satria tsika tsy de olona tsy de manan-karena be ny kaisitsika fa zay kely voagnitsika efa misy kely zao de raha misy ampinany any aminareo de afaka anao zavatra tsika ampisakafoanatsika olona na anafitsika olona na tsy fantatro zavatra atao io moa zany tsy zahako manapaka na tsy zay mivady manapaka fa zay tapaky ny ankizy ao anatin'ny groupe hoe zao ny andeha ho atao izy no andeha anaovana an'izany de zay ny zavatra ataotsika betsaka aminareo mbola tsy mahalala an'izany fa efa betsaka no efa misimisy vitsivitsy zavatra mba nataotsika de mbola izahantsika ho atao ihany zany ataotsika zany ho voninahitran'Andriamanitra de itopatsika rehetra mahereza de misaotra milosado anareo mandefa MP amiko nareo raha misy mazozoto anolotra zay voatsirambon'ny tanana ao anatin' zany averiko tsy ho an'ny fandarina andramoka izao tsy ho an'ny akiradio raha zany vola zany fa ho an'izy anometsika ny sahirana metsika ny mahantra tahiny topary isika rehetrarehetra menofinaritra ary iaraka amin'ranavavy mamitsika anatin'ny toriteny de aoriany any toriteniny de verineto ny tenako amelabelatra ny toriteny tahiny topary ranavavy mamia anao ny fitenenana Jesosy pastera de tahiny Jesosy atsika rehetrarehetra zay tsy mitsahatra mpanaraka vafoka fembena de manonona fiadanan'i Jesosy ane ho anapaka ho ampontsika tsirairay avy am'izao alina mangina izao za moa ny tonga tenin'Andriamanitra amintsika androany ny tenin'Andriamanitra zay jerentsika de hitantsika ao ambokin'ny salamo toko voalohany manontolo no ijerentsika raha miara-mahita salamo toko voalohany zay hoe 1:4 no ijerentsika raha miara-mahita de vaky toy zao amin'ny anaran'i Jesosy sambotra ny olona zay tsy mandeha eo amin'ny fisainany ratsy fanahy ary tsy mijanona eo amin'ny lalan'ny falehan'ny mpanota ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira fa ny lalan'i Jehovah no sitrany ny lalany no siantsenan'ny andro aman'alina dia tahaka anazy eo milena amoron'ny rano velona izy izay mamoa amin'ny fotoany ny raviny koa tsy mba halazo ary ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa fa tsy mba toy izany ny ratsy fanahy fa nitohiny akofa helen'ny rivotra izy ary noho n'izany ny ratsy fanahy dia tsy hajanona eo amin'ny fitsarana na ny mpanota eo amin'ny fiangonany marina fa fantatry Jehovah ny lalany marina fa ny lalany ratsy fanahy kosa dia makany amin'ny fahaverezana. Haleluya. Ny soramandry ambony moa ny tsy fitovian'ny tsara fanahy sy ny ratsy fanahy. Ny tsy fitovian'ny ratsy fanahy sy ny tsara fanahy. Mizara roa moa atsika olombelona. Mizara roa ny toko mpinoana atsika olombelona. Na ianao any amin'ny fiainana mandrakizay, na ianao amin'ny fiainana tsy hita. Fa eto ny tenin'Andriamanitra milaza hoe sambatra ny olona zay tsy mandeha eo amin'ny fisainany ratsy fanahy ary tsy mijanona eo amin'ny lalan'ny falehan'ny mpanota. Tady fahasambarana ve ianao? Hitady fahasambarana ve ianao? Aleotsika tsy handeha amin'ny lalany mpanota. Aleotsika tsy handeha amin'ny fisainany ratsy fanahy. Aleotsika tsy hipetraka amin'ny lalan'ny mpaniratsira n'olona maniratsira n'Andriamanitra. Raha izany no ankatoavintsika, raha izany no hitandremantsika, fa ho antsika ny fiadanana, ho antsika ny fahasambarana, ho tanderaka amintsika ny tenin'Andriamanitra, ny tsara fanahy. N'olombelona moa misy ny tsara fanahy, misy ny ratsy fanahy. Ny tsara fanahy izay voalazan'ny tenin'Andriamanitra io zay mandeha amin'ny lalan'Andriamanitra, zay mifady ny ratsy, mitandrina mikatsika ny tsara. Zany no ahita fahasambarana. Ary ny tena mahatsara azy mbola navelona io, mbola atsika velogno, atsika manam-pofonena eto efa hijinja fahasambarana. Atsika manam-pofonena eto efa mijinja fahasambarana. Tsy anaza mieritreritra hoe avy any
tonga any an-danitra tonga amin'ny fiainana mandrakizay zao vaidinja fahasambarana tsy ariavako malala fahasambarana moatra tsy elazaigny no hitantsika any men fa raha eto ambony tany atsika zao eto ambony tany raha ny didin'Andriamanitra no tandremantsika mifady ny ratsy itsika dia efa jonjantsika eto ambony tany ny fahasambarana. Efa jonjantsika eto ambony tany ny fahasambarana. Jehovah olombelona aminao ry havana amin'izao anio zao. Za taloha ry havana mbola fonja mbola tsy nahalalàn'Andriamanitra, tena olona tsy mba hitako, tsy olona mba olona tsy mba nahatsapa zay ny fahasambarana zay tamin'ny fiainako aho. Tena marina zay nolazaiko aminazy zany fa tsy mba olona nahatsapa fahasambarana, tsisy zavatra nahafapo za hoe zao no nahafinaritra nahasambatra ny foko, fa tena olona tsy nahita fahasambarana teo amin'ny fiainako aho. Vomaika rehefa hatory aho tena matahotra ampahorian'ny devoly manofy ratsy foana rehefa hatory tena matahotra tena olona nijaly tsy haiko ilaza aminao ry havana, tena olona nijaly tena nijaly tsy nahita zany fahasambarana zany, tsisy olona nahatako zany hoe fahasambarana zany nazovy tsisy olona hafapo za hoe raha ihany nahatako fahasambarana tsy tena miteny aminare za fa zao ny mahafinaritra fony za nandray Andriamanitra, fony za nandray an Jesosy, indrindra moa za vita batisa. Halleluja, tena misaotra an'Andriamanitra ry havako, tena misaotra an'Andriamanitra, tena nahatsapa fiadanana ny foko, tena tsapako hoe zany mikasika Andriamanitra, zany no fitiavan'Andriamanitra, zany no fitahin'Andriamanitra eo amin'ny fiainako. Tena misaotra an'Andriamanitra, tena anana foko zany fiadanana zany, tena miteny aminareo, tena Jehovah olombelona amintsika tsirairay avy amin'izao anio zao, tena nananako anana foko zany fiadanana izany, ary tena reny ny fanahiko sy ny vatako rehetrarehetra zany fiadanana zany, fony nandray Andriamanitra irery ihany ry havana. Jesosy irery ihany nanome fiadanana, Jesosy irery ihany nahafantariko hoe izany fahasambarana, izany fiadanam-po, izany no fahatsaràn'Andriamanitra, nositrana tamina aretina, nafahana tamin'ny jaly maro samihafa, tsy olona mpanan-karena akory aho, tsy olona salama be karaha manahoana, fa za ry havana, za taloha tezany aretina, olona be tahotra, fa fony nandray Andriamanitra, tena nafahan'Andriamanitra izany rehetrarehetra izany. Halleluja, misaotra an'Andriamanitra, misaotra an'Andriamanitra. Fa engane ry havana, ho tanteraka amintsika le tenin'Andriamanitra hoe raha zany no saintsainantsika, raha izany tenin'Andriamanitra, ny fahatsaràn'Andriamanitra zany no saintsaintsika andramanalina, dia tahaka nazo ambolena eo amin'ny rano velona tsika, mahafantatra ny hazo izay ambolena eo amin'ny rano velona tsika rehetrarehetra, ny hazo ambolena amin'ny rano velona ry havana tsy mba malazo, mamoa ny raviny tsy mba malazo zany, tena mamelana tsara, mamoavoa tsara, tena mahafinaritra, mahafantatra ny hazo daholo antsika tsirairay avy. Tsy mitovy ny hazo ambolena eo amoron'ny rano sy ambolena amin'ny tany karakena, tsy mitovy ry havana, fa tsy mitovy koa ianao izay misaintsaina mandeha amin'ny lalàn'Andriamanitra, mitandrina ny didin'Andriamanitra, tsy mitovy amin'olona mpaniratsiran'Andriamanitra, mandenga ny olona izay milaza hoe milaza fahasambarana ety amin'izao tontolo izao nefa izy mpamosavy, vavaina izy amin'ny Facebook tsy haika aiza hoe za no sambatra, za no zao tsy fantatro, nefa izy mamono olona, nefa izy mpaniratsiran'Andriamanitra, izy milaza hoe fahasambarana. Tsy ry havana, aza meko voafitaka an'izao tontolo izao atsika tsirairay avy, fa ao amin'i Jesosy irery ihany no ahitantsika fahasambarana, ao amin'i Jesosy irery ihany no ahitantsika fahasambarana, fa tsisy afaka nomentsika fahasambarana. Ary tena marina ny tenin'Andriamanitra, tena tsy mitovy ny olona manompo Andriamanitra sy ny tsy manompo Andriamanitra. Ny olona raiky mankatona Andriamanitra amin'ny fony sy tsy mankatona Andriamanitra, mampirafy an'Andriamanitra, tsy mitovy.
fa tsika olombelona be mpandenga sy tsy fandratro. Fa Andriamanitra ry havana mafantatra rehetrarehetra, mafantatra zay rehetrarehetra zay ataontsika zanak'olombelona. Manao ny marina anao hitan'Andriamanitra, manao ny tsy marina anao dia hitan'Andriamanitra. Fa na dia zany atsika olombelona tsy afaka ny tsara, fa soa ihany fa Andriamanitra irery ihany ny tsara. Ary Andriamanitra irery ihany afaka ny fiadanana, ary izy irery ihany koa dia mafantatra ny lalana zay alehany, izay mifanohitra amin'izany. Fantatra Jehovah ny lalany marina, ary ny lalany ratsy fanahy kosa dia makany amin'ny fahaverezana. Fantatra na gasy na vazaha, samy mafantatra ny lalana zay tokony alehany avy antsika tsirairay avy, na ho any amin'ny fiainana mandrakizay, na ho any amin'ny fiainana tsy hita. Safidy mipetraka amin'izaho sy ianao, na ho any amin'ny fiainana mandrakizay, hojonjaintsika ary tiana tsy tiana, mizara roa ny lalana alehany. Ary mbola tsika mbola velona ohatra izao no afaka manomana ny hoavintsika, afaka anomanantsika ny hitadiavantsika fahasambarana. Ahita fahasambarana amin'ny torimaso, ahita fahasambarana ao amin'ny fianarananao tahin'Andriamanitra, ahita fiadanana amin'ny fahasalamanao, ahita fiadanana, ahita fahasambarana ao amin'ny tokantranonao, ny amin'ny vadinao, tsy haiko inona zavatra eo aminao tsy mahafantatra fa anao ny mahafantatra azy. Fa fahasambarana ety ambony tany ianao, fa fantapantatra anao ny toerana zay alehanao, satria safidy motsika eto ambony tany. Tahaka ny mpanao vakansy, raha manao vakansy atsika dia tsy mandrakizay ohatra anao vakansy ataoko ohatra atsika Madagasikara andeha na vakansy ohatra any France. Fa tsy olona France ianao fa manao vakansy, fa tsy andrakizay anao ny vakansy, fa tsy maintsy mbola hiverina. Tahaka izay koa tsika olombelona eto ambony tany, tsy manjakizay ny toerantsika eto ambony tany, fa na dia zany tsy zany aza, efa fantapatatra tsika fa azazona ny antoko ny hoavinao. Raha mbola eto ambony tany na fa nananao ny fiadanana, fa fiadanana mihoatra mandrakizay no hiadanantsika raha any an-danitra. Amen, halleluja. Ny amaranako azy dia eo amin'ny Tesaloniana faharoa, toko fahatelo sy fahaenina ambin'ny folo. Ary ny tompon'ny fiadanana neha nomena rehefa fiadanana mandrakariva amin'ny zava-drehetra. Ny Andriamantsika ny tompon'ny fiadanana, ny tompon'ny tompo, mpanjakan'ny mpanjaka, no hanomentsika fiadanana ho amin'ny rehetra ny tompo sy fahasoavana. Halleluja. Amen. Alléluia. Mankasitraka andranabavitsika ranabavitsika mami izay tondratsika zany tenin'Andriamanitra zany tamin'ity androany ity. Mankasitraka ranabavy mami, tena mahafinaritra sady mahakasika ny fo ilay toriteny nentinao dia Andriamanitra manaka-pahasoavana mahaly fitianao tamin'ny asa izay nataonao teo dia io tokoa ianao ny vokatry ny fikelezanao aina, satria tsy foana tsy akory zany fikelezanao aina zany, asan'Andriamanitra nataonao teo. Ka dia mahereza dia tahin'Andriamanitra dia mandrosoa foana ho asandratr'Andriamanitra hatrany anenao hiakatra dia ho tendren'Andriamanitra ho solovavany foana. Taovy ny asan'Andriamanitra fa sady mitahiry anao io amin'ny Jesosy no raha misy olona resinao lahatra ny amin'ny toriteny izay nentinao dia ho kitana mamiraperina amin'ny satrim-poninahitra ao izy rehefa tonga anao any an-danitra. Dia misaotra anao dia mahereza ao anatin'ny hatanorana izay foana ny no afarako ny ankizy atao anatin'ny gropy ato hoe tena zao fahatanorantsika zao mihitsy tsika mila manompo an'Andriamanitra, zao mihitsy tsika mila manompo an'Andriamanitra. Nitondra momba an'izay Joravimbelanova nisy fotoana tamin'ny herinandro ity dia nitondra an'ireto ankizy reto tato amin'ny gropy nanao délivrance izay mivady. Mafy ny délivrance izay natao ary nampaherezako azy dia zao hoe raha olona antitra, raha efa antitsika vao hivavaka, tsy vitatsika ny zavatra tokony ataontsika amin'izao tsika tanora izao.
ny olona raha matanjaka anatin'ny fahatandrona mandeha manompo devoly fa ianao manompo an'Andriamanitra fa ny fahateranao ho fahaterana tsy ho antitra tsony mihitsy ianao any an-danitra any rehefa tonga antsika tsy misy antitra any fa mijanona amin'izao fahatandorantsika izao aiza moa ry havana ny alehantsika ary efa miandry antsika 520 taona efa anaty epady tsika any amin'ny trano fitezananitra vao anao asin'Andriamanitra anao délivrance ianao vao miteny mafy dia marary ny chef mianarany Jesosy anao rapitso indray tsisy ninona vitatsika ka ranambavy mamia mantsy zao anisan'ny zandriny fity moa zany ny zandriny indrindreto dia manarinaraka azy ranambavy mamia dia ao anatin'ny fahatanorana ny olona manaritra ny ten'Andriamanitra mandehana ary tanora dia mbola mandana ary zatovy dia mbola tanora ianao dia ataovy izay mahafaly ianao fa ny antsika ny fahatanorantsika izao ny potsika an'Andriamanitra zao ianao mbola tena mahavita miaro tory manao asan'Andriamanitra izay hojinjainao ny vokatra zany tsisy very angereny tsisy very angereny ry havana tsy misy very ny ataonao amin'Andriamanitra tsisy very zany tsika ry havana mitomany tsika ingera ranambavy malala na mitomany ary tsika nagodin-dranomasitsika io tsisy very anatrany an'Andriamanitra angonin'Andriamanitra ingena ny ranomasitsika io tsisy very reny ranambavy rolia zao ny lehibe indrindra eto amintsika eto ny zokindreto anaty groupe fa mbola matanjaka koa izy men'Andriamanitra hery ka manentana antsika raha anareo izay mijery eto dia hitanareo zao reny fa reny ny ankizy anaty fahatanorana inona ny andanin'ny androny manomana toriteny fa ngaha ny toriteny zany vita fotsiny raha tsy naninona namaky baiboly dia nivavaka mahiriza daholo tsika rehetrarehetra andao nompan'Andriamanitra andao nompan'Andriamanitra misaotra ranambavy mamia dia Andriamanitra ny hamaly fitianao misaotra nareo rehetra ihany koa izay nakasitraka azy fa ny fankasitrahana sy fampahirizana izay ataonareo ireo dia raketin-drareo am-po ary manampy anazy androzy bebe kokoa ka ianareo dia tena isorana koa satria asan'Andriamanitra koa ataonareo mampahiry an'ireo mpanompon'Andriamanitra antsika ireo dia raha mandroso izy ireo dia noho ny fampahirizana ataonareo Jesosy hamaly fitianareo iny tompatsika rehetrarehetra salamo voalohany salamo moa tsy dia ataontsika eto toko fa salamo voalohany na salamo faharoa na salamo faha-13 dia ny soramary dia ny tsy fitovian'ny tsara fanahy sy ny ratsy fanahy tsy mitovy kosa aloha tena tsy mitovy ary ho anao izay mety mbola iza moa le ratsy fanahy dia iza ny tsara fanahy dia izay araky voaniresantsika maly misy ireo tsara fanahy ny tsara fanahy etỳ tany rehefa tonga Jesosy dia voaraka ny toritentsika mary hoe ataony eo amin'ny ankavanana ny ondry ataony hoe ondry dia ny eo amin'ny ankavia dia ataony hoe osy dia ny ratsy fanahy samy andalo eo amin'ny fitsarana ka eto dia mbola milaza amintsika hoe tsy mitovy ny tsara fanahy sy ny ratsy fanahy ka andaotsika hanao tsara fanahy andaotsika hanao ny sitrapon'Andriamanitra andaotsika hanao izay mety amin'Andriamanitra izay tian'Andriamanitra hoy ny ten'Andriamanitra hoe sambatra ny olona izay tsy mandeha amin'ny fisainany ratsy fanahy ary tsy mijanona eo amin'ny lalana falehan'ny mpanota ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira ireo olona ireo zany tsy mandeha amin'ny fisainany ratsy fanahy tsy mijanona eo amin'ny lalana falehan'ny mpanota ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira dia reto ny zavatra ataony fa ny lalàn'i Jehovah no sitrany eny ny lalàny no saintsainy andro aman'alina ny ratsy fanahy zany dia ratsy fanahy manota maniratsira an'Andriamanitra fa ianao aza mandeha any fa ny lalàn'i Jehovah no ataovy sitraka ao dia ny lalàn'i Jehovah no saintsaindro andro aman'alina fa raha tonga amin'izay zavatra izay ianao dia izao ny anoharan'ny ten'Andriamanitra anao ho tahaka ny hazo ambolena amoron'ny rano velona izy izay mamoa fotoanany ny raviny koa tsy mba malazo ary ny asany rehetra dia ataony lavorary halleloia ry havana
raha tsy fanahy moa zany de tsy de horesahako ela be satria za eto ampahery atsika ho tsara fanahy zay eto raha mandinika ny toroteninay ianao a de tsy mba matetika miresaka an'izany helo zany zay eto tsy de mba miresaka an'izany helo zany ary tsy de mba tena hoe mampitahotra ny olona an'izany foana hoe ho any amin'ny elo a ianao io ho any amin'ny elo a satria tsy tiany hoeritrretina akory zany fa zay mampahely anareo endo atsika ho any an-danitra alleloia de mitory amintsika ny fitiavan'Andriamanitra zavatra roa mahatonga ny olona hivavaka tahotra ny elo na fitiavana ny fiainana mandrakizay ka ny antsika eto ny voizintsika de ny fitiavantsika n'Andriamanitra ny fitiavantsika ny fiainana mandrakizay ary ny zavatra rehetra ataontsika de eritreretantsika ny fiainana mandrakizay alleloia raha manao asan'Andriamanitra eto anao tsy ny hoe izy seho eto no zava-dehibe hoe hitan'ny olona fa mieritreritra ny fankanisantsika any an-danitra rahatray fandininy faefatra de vakiko akaiky satria tsy de hifantoka be amin'izay fa tsy mba toy zany koa zany raha tsy fanahy fa toy ny akofa helin'ny rivotra izy akofa helin'ny rivotra zany akofa tsisy direction fa ho helihelin'ny rivotra iny entin'ny problème ery de alefany ery de atsipony ery de atotony ery de asidiny ary de tsy mitombona ary betsaka ny olona tsy mitombona amin'izao fotoana zao ahelin'ny rivotra tahaka ny akofa ary noho izany raha tsy fanahy de tsy ajanona eo amin'ny fitsarana na ny mpanota eo amin'ny fiangonany marina fa fantatry Jehova ny lalàny marina fa ny lalàny ratsy fanahy kosa de makany amin'ny fahaverezana alleloia sambatra ny olona izany tsy mitady zay mahasambatra ary ny tanjon'ny olona de manao zay mahasambatra ary ny tanjony eto amin'ity tany ity ny tanjona rera de tetavana fahasambarana miasa mafy tsika mandritra ny 10 volana 12 volana mba ahafahantsika manana 2 volana andehanantsika vakansy amin'ny été raha ty andafy ianao hitady inona moa tsika andeha vakansy hitady fahasambarana ezaka hitady zavatra zay mahasambatra ary io ny tena tediavin'ny nofontsika ny fahasambarana ary hitady fahasambarana ianao de misy lalana anankiray hitanao fahasambarana ty sambatra ozy izy ny olona zay tsy mandeha any amin'ny fisainany ratsy fanahy de tsy mijanona eo amin'ny lalana falehan'ny mpanota ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira ary havana reo zavatra hoe ialatsika reo satria raha miala am'ireo ianao de eo amin'ny 1.7 de tahaka ny hazo ambolena amoron'ny rano velona izy zay mamoa amin'ny fotoanany raviny tsy mba malazo ary ny asany rehetra de ataony lavorary Jeremia 7:12 nge vakitsika io teny io ihany Jeremia 7:12 Jeremia 7:12 andininy fa valo ange vakitsika aminaran'i Jesosy Jeremia 7:12 andininy fa valo hoy ny tenin'Andriamanitra hoe atombotsika amin'ny andininy fa fito nge Jeremia 7 sy fa valo mivaky toy zao amin'ny anaran'i Jesosy hotahina zay olona matoky an'i Jehova de zay manana an'i Jehova ho tokony araky lirantsika teo matoky andininy fa valo fa toy ny hazo ambolena amoron-drano izy izay mamaka eo anilan'ny rano mandeha zany hoe maniry zany izy eo amoron-drano de ny fakany tsofokany anaty rano ina ny ataon'le fakany any mitroka rano zay mamaka eo anilan'ny rano mandeha ka tsy atahotra na de avy aza ny an'andro sady maitso ny raviny ka tsy anay izy na de miantona aza ny andro fa tsy tsahatra ny famohany voamaly any nahita zavatra mitranga ny Tuléar angamba izay any Tuléar angamba izy iny mamay be mihitsy ny andro de maty ny akoho maty ny tanalahy maina ny hazo maniry fa tonga de lozitra hazo maniry fa tonga de misy maina ny sisiny iny ravin-kazo iny iny moa le voninkazo ity nareo vehivavy be iny misy any hitako tamin'ny tsy haiko naran'ny voninkazo iny le raviny maitsomaitso de misy ohatran'ny soratsoratra fotsifotsy iny anaran'ny voninkazo iny hitako tanaty publication an'olona zao ny zavatra mitranga ty Tuléar mamay be mihitsy de na ny voninkazo zany
maimaina lozolozotra eo a fa ty fiainany ty de mamay ny anandro zao, mamay ny andro. Iny anaran'iny voninkazo iny ranavavy fambeazana fitahina sao de tadidinao misy an'izay voninkazo mamany matsy manana ohatran'iny foana de tadidiko izy zay. Iny anaran'le voninkazo tsy haiko anaran'iny voninkazo iny maitsomaitso izy de ohatra misy soratsoratra fotsifotsy zay ny raviny, mahafinaritra kely izy zay. Izy tamin'ny mbola kely de mamafa an'iny amin'ny mamanay amin'ny vovo sy ny menaka izy iny de manjelanjelatra be zay voninkazo zay. Miliardera ny anaran'le voninkazo. Hay ve anarana voninkazo mihitsy le miliardera. Hay zay avy neno an'izany anaran'izany. Miliardera zany. Saotra anareo. Reny zany le hazo a maniry eny amin'ny tany mamay, eny amin'ny tany tsisy rano, lozotra. Ary za te teny aminao fa lozotra sy maina daholo ny olona am'izao fiainana zao. Lozotra sy maina ho a. Inona ny anandro? Ty fiainany ty mamay. Zao niakatra ny carburant, hitanareo zay niakatra be ny carburant zao eto andafy. Ary nareo raha mandinika manao course nareo am'izao zavatra mitovy ihany no vidinareo fa hitanareo ny différence, hitantsika ny différence am'izao. Mody tsy de hita hoe ty ny sondrotra ohatrinona, ty ny sondrotra ohatrinona, tsisy fotoana hijerena zany tsika. Fa rehefa mandoa an'le vola de hitanao fa manao course ianao zao de hitanao tsara hoe miakatra ty fiainana ty amin'ty 2022 ty. Tena hitany aho. Fa mafanampin'izany karazana hainandro maro izay mitondra harerahana ho an'ny olona am'izao fotoana zao. Maina ny olona am'izao fotoana zao. Maina ny ravin'ny olona am'izao fotoana zao. Maina. Fa ahoana ozy izy ny hazo ambolena amoron-drano izay mamaka eo anilan'ny rano mandeha. Tsy atahotra na de ava iza ny anandro. Ny hazo eo amoron-drano na mamay aza ny anandro, izy natao ialofana. Halleluia. Izy tsy taitra am'izany. Ny andro mamay fa izy mahazo rano. Tsy maina ny raviny fa ho maitso foana ny raviny. Eny fa na de miantona aza ny andro, izy tsy matahotra an'izany. Mba iriko etoko ambavaka mba hifindra am'izay ny hazo. Halleluia. Halleluia. Venona am'le salamo tatsika de tahaka ny hazo ambolena eo amoron'ny rano velona izy zay mamoa amin'ny fotoanany. Ninona zava-mitranga na mamay na maina ny andro na mangatsy ninona zavatra fantatro azy io de mamoa izy amin'ny fotoanany. Zany tsy tokony akivy atsika. Misy fotoana tsika mandalo ady zay za mivavaka efatra misy fotoana tsy mandeha zany ny zavatra ataoko. Aza matahotra ianao. Misy fotoana famoaza atsika. Fa ianao tsy maintsy mamoa amin'ny fotoana tsy maintsy mamoa. Tsy tara famoazana ianao ary tsy taona fotsy. Olo ten'Andriamanitra hoe mamoa amin'ny fotoanany. Ny raviny tsy mba malazo na mbola tsisy voany ary, raviny tsy mba malazo. Jereo ny fiainanao rehefa manana an Jesosy. Ny fiainanao rehefa manana an Jesosy de zao. Eny ianao bolangilangina mandimandina eny foana ianao na mbola tsy mamoa kory aza. Misy fotoana tsika mandalo ady. Misy fotoana tsika tsy voatery ambinina foana, mety foana nge zavatra ataontsika anatin'ny taona. Na inona misy fotoana na tatsaha ianao ka na mivavaka ary ianao de tsy maintsy misy foana ny fotoana atao hoe maitsoahatra. Maitsoahatra moa le fotoana tsy misy volana ny tatsaha. Fa zao ny tatsaha mivavaka ny voany tsisy fa ny raviny maitso foana. Satria maninona? Satria eo amoron'ny rano velona izy no maniry ry avako malalako.
ary za teteny aminao androany tokony hifindra toerana ianao indreo hazo reo de isika reo isika noarin'Andriamanitra am'ireo hazo reo tahaka ny hazo amboleny zasy ianao eto zao mety misy olona mbola hazo tena maina de maina mety malazo mihitsy maina ny ravina ianao tonga eto androany fa za teteny aminao androany ny zavatra ilainao de zao ianao maniry eo amoron'ny rano velona zay hitanao rehetrarehetra zao maniry eo amin'ny rano velona maniry eo anilan'ny rano mandeha hoy ny tenin'Andriamanitra iza moa ny rano velona iza moa no oarin'ny tenin'Andriamanitra ao anatin'izany loha rano velona atsika any amin'ny Jeremia toko 7:10 ngevaka itsika hoy ny tenin'Andriamanitra hoe Jeremia toko 7:10 levaka itsika tany fa 9:13 vaky toy zao minaran'i Jesosy ry Jehovah fanantenan'ny Israely eo omenatra zay rehetra mahafoy anao asoratana amin'ny vovoka izay miala aminao satria izy efa nafoy an' Jehovah loha rano velona Jehovah ny loha rano velona isika raha maniry eo anilan'ny Jehovah de Jehovah ny loha rano ary Jehovah avy eo any amin'ny Salamo 4:3 misy teny ohatr'izany le jery verset maromaro tsika androany maro eo amin'ny baibolinao daholo reto verset reto Salamo 4:3 9:7 ana tenin'Andriamanitra ny tenin'Andriamanitra hoe vaovaka izy 9:7 Salamo 4:3 endreny atsara famindraponao Andriamanitra ka mialika eo amin'ny aliko ny latrao ny zanak'olombelona voky ny mataviny ao an-tranonao izy ary ny ono ny fampifalianao no ampisotronao azy fa ao aminao no misy ny loharanonaina ny fahazavanao nahitana fahazavana tokana ihany ny toerana ahitana ny loharanonaina io tokana ihany ny ahitana ny loharano io de ao amin'Andriamanitra afaka miezaka mitady ngetsika afaka miezaka mitady nge ry havana za tena teteny aminao fa rehefa mieritreritra ny Solomona de lasa tsy adalam-bola zany ary tsy mivavaka amin'ny vola no tsy zava-dehibe amiko zany vola zany Solomona ny tompony arenina sy ny voninahitra tao amin'ny baiboly fa izy no niteny zava-poana reo zava-poana raha reo zany no tedavina de misy zavatra tsy ampy nisy nanam-bola ve nisy an'zany ohatran'izany Elvis Presley zany ry havana ndropilanina ny ary volamena avokoa ny anatin'ny ropilanina nefa tamin'izany fotoana zany fa niteny izy fa misy zavatra tsy ampy eo amin'ny fiainany inona ary ny tsy ampy eo amin'ny fiainany loharano tratra ny famoiza-po ihany na miliardera ary tratra ny tahotra ihany tratra ny fanahiana ihany na de miliardera nisy olona zay mpanankarena be de nampijanona ny fony izy mpanankarena be io nieritreritra fotsiny hoe ahoana moa zany ny efarako raha eny reto arenako reto de tsy zany manan-karena indrindra de matahotra mafy mihitsy izy isongina hoe tsy izy indray manan-karena indrindra mijanona ny fony tsy mbola loharano koa ny toerany mitotototo ny olona miazakazaka ny olona manam-bola ianao miazakazaka tsy manam-bola ianao miazakazaka maina eny foana ny ravina satria nahoana satria tsy mbola naniry teo an'irany mbola naniry tany anefitra foana le hazo naniry tany anefitra foana le hazo
Andriamanitra tena niraka an' Jesosy. Salamy fa efatra amby zato nefa kitsika tety salamy fa efatra amby zato. Salamy fa efatra amby zato de zao ho tena Andriamanitra amin'ny salamy fa efatra amby zato andiny fafolo. Mampandeha loharano eny amin'ny lohasay izy eny anelanelan'ny tendrombohitra ny alehan'ny reny. Ka isotrono ny biby ty rehetra sy analany biriky ty netaetany eo ambony ny toerany voromanidina ary eo amin'ny ratsakazo no hanenony. Toy izao ny tiavan'Andriamanitra zao tontolo izao dia nomeny ny zanalay tokana mba tsy ho very rehetra misy mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Mampandeha loharano Andriamanitra eny amin'ny lohasa ary tsy adinon'Andriamanitra ny mandeha eny anelanelan'ny tendrombohitra. Isika dia tahaka ny tendrombohitra. Fa tsy adinon'Andriamanitra ny nampandefa an' Jesosy tena anelanelantsika rehetrarehetra teny ilay loharano. Mba hahatonga antsika io velona sy hijoro tahaka an'izao. Jesosy dia tena niteny hoe raha hisotro an'ity rano ity nareo ozy izy dia mbola ngetaitany rehefa resaka tamin'ilay vehivavy Samaritana Jesosy. Any amin'ny Jaona 4 misy an'izany tantara zany. Dia hoy Jesosy hoe ty rano nampifirafilainao anaty raha ity ny sotronao mbola ngetaety ianao. Fa raha omeko anao ny rano raha afaka itsika izay tren'izay. Jaona 4 hoy Jesosy hoe lazaiko anao marina tokoa. Any amin'ny 5:30 hoy Jesosy hoe izany mofinaina izay manatona tsy mbonaona izay mino ahy tsy mangetaeta intsony. Ary raha ohatra hozy Jesosy ino ny Jaona 4 fa any amin'ny Jaona 4 ny tantaran'ilay Samaritana tiako tenena fa diso kely Samaritana 4 Jaona 4:17 hoe ten'Andriamanitra Jesosy namaly teanao taminy hoe zay rehetra misotro amin'ity rano ity dia mbola ngetaeta indray fa na iza misotro ny rano izay omeko azy dia tsy angetaeta mandrakizay fa nondrainy izay omeko azy dia loharano miboboky ao anatiny ho fiainana mandrakizay. Tsy haiko ianao raha mba hitovy amin'ity vehivavy ity amin'izao fotoana izao hiteny hoe meo amin'izany rano zany mba tsy angetaeta ka aketo atsaka intsony. Tsy niverina natsaka teo intsony raha vehivavy. Isan'andro izy matsaka eo fa mbola mangetaeta ihany. Mifo maraina ny olona. Parivan'ny andro tsy mety mahita fahasambarana. Mitady ihany. Le mpira anankiray Israeliana nalaza be iny. Israeliana mantsy izy Mike Brent. Haitsika tsara. Sady tsara tarehy, tsara bika, tsara feo. Zaho raha zany vehivavy dia tena mbararaka tamin'iny lehilahy iny. Sady tsara tarehy, tsara bika, tsara feo. Ny volony iny tsara. Ny feony avo be mihitsy. Fa mbola inona ihany ny tarainany, mbola iza ihany hono ny tia azy. Tano tsy mety iveravana tsy fandrombahan'ny vehivavy fa mbola mitaraina ara-pitiavana ihany izy. Ravana satria maninona tsy mbola naniry teo anilan'ny rano mandeha. Misy zavatra tsy ampy foana eo amin'ny fiainana. Tsy mety mahita maminy amin'ny fiainana. Satria ny ainandro koa manao ny ataony. Reraka ny fon'ny olona amin'izao fotoana izao. Tsy mety ampy ny zavatra eo an-tokantrano. Na tsara ohatry n'inona ny vadinao dia tsy mety ampy anao. Fa mbola mitady ihany. Efa manam-bola aho, efa misy vola ao amin'ny kaonty fa tsy mety. Mbola mitady vola ihany, mbola miasa saina ihany.
satria maninona miezaka mitady fahasambarana. Ny fahasambarana nefa tsy any fa ny fahasambarana le lazain'ny salamo teo, salamo voalohany, tsy any ny lalana raha ijery fahasambarana ianao ravana. Jery vavolombelona raha nabavitsika teo io koa dia ny lava efa niditra felinarako tokoa efa hitako eo. Sambatra ozy izy ny ten'Andriamanitra ny olona any ny ahitana fahasambarana. Miala amin'ny ratsy fanao tsy mandeha amin'ny faleam-panota, tsy mipetraka amin'ny fitoeram-paniratsira. Zany olona zany dia tahaka ny hazo ambolena eo amoron'ny rano velona izay mamoa amin'ny fotoana, tsy taitra fotsiny ianao, tsy taitra fotsiny ianao. Aiza ianao no maniry eo anilan'Andriamanitra ve ianao? Ndraisinao ve le loharano izay niraisin'ilay vehivavy Samaritana ka nentiny niazaka zany? Voatra mitarika zavona ry havana. Dia teny aminao manao hoe ianao dia olona tsy tokony ho reraka. Tarena ny olona mafy ty fiainany ity. Tsisy fiainana mora zany io miamafy ny fiainana. Miamafy ny fiainana. Tsy hita fiainana memory zany ianao mandainga raha misy olona teny hoe zahako ampidina ny vidin'ny fiainana. Tsy misy intsony zany. Ny vola mihitsy ary nefa novaina ve nefa tsy haiko vola miasa ve vola fiaina Madagasikara any. Dia hoana zany iverena amin'ireny intsony hoe vidin-javatra nefa le vola rehefa tsy existe intsony. Fiainana tsy maintsy miamafy. Fiainana tsy maintsy miamafy. Fa mifanontaniana mipetraka. Metraika aminao ve zany sa tsy metraika? Ahoana ny tenin'Andriamanitra teo? Le any amin'ny Jeremia izy tena mahavaky azy tsara. Jeremia 7:10 teo, 9:9. Fa toy ny hazo ambolena amoron-drano izy izay mamaka eo anilan'ny rano mandeha. Tsy le maniry ihany ny zava-dehibe fa ianao mamaka mihitsy. Ny fakanao zany tena mandrazona ny Jesosy mihitsy. Fikitra ao amin'Andriamanitra, manao ny fototra ao, ny fakanao, aiza ny fakanao. Indraindray tsy mety maniry eo ihany koa le hazo ny fakany tokony anaty rano, indray fakany lasa ry indray dia maina ihany. Fa raha mamaka eo anilan'ny rano mandeha dia tsy atahotra na dia ava aiza ny anandro. Sady maitso ny raviny ka tsy manaizy na dia miantona aza ny andro fa tsy hitsahatra ny famoahany. Zany hoe maniry eo anilan'ny rano mandeha ianao maniry mitsatoka eo anilan'Andriamanitra ianao dia izao fotsiny. Tsy mampaninona anao izay mitranga eo, tsy mahataitra anao izay mitranga eo. Tsy mahataitra anao, tsisy mahataitra anao. Zavatra fantatro izao fotsiny, hazo mila maitso ny raviko mila mamoa tsy ianao fa le rano mandalo eo anoloanao. Zany no mahatonga antsika inona ny tsy ady efa nilalovana e? Fiainana iainan'olona eto an-dafy iainanay, ny fitahiana eto an-dafy iainanay, ny ady eto an-dafy iainanay. Mbola tsy nahita ny lalan-drà andohako ny potra teto ianao hoe tena miady saina, tena reraky ny fiainana. Tsy reraky ny fiainana. Satria nahoana? Ny fiainana rehefa mandreraka. Fa za tsy mety reraky ny fiainana satria za efa nambolena eo anilan'ny rano mandeha. Efa nambolena eo anilan'le loharano velona. Halleloia. Amin'ny alalan'ny filazantsara, amin'ny alalan'ny nanekeko hiditra ho isan'ny zanak'Andriamanitra amin'ny fitandremako izay nasian'Andriamanitra ho tandremako. Ianao io tokony miova toerana amin'izay. Irahan'Andriamanitra ny loharano amin'izao fotoana izao hamakivaky any antsefatsefaky ny aram-bato any anelanelana ny tendrombohitra. Mikorina anelanelana ny ranabavy Sandola sy ry ranabavy Berta sy ry Maman Valtina sy ry Rodine sy ry Noakrina. Zany hoe tsisy izay tendrombohitra tsy holalovan'izany loharano zany. Jesosy le loharano.
ay mbola mandeha ihany ny vola vy ry havana tokony hiova ny fiainana tsy mety maniry tsy manaiky aniry eo anilan'ny rano mandeha mihitsy ianao de maina foana ny ravina ataony zavatra rehetra miova asa tsy ny fiovanao asa ny zava-dehibe tsy ny fiovaovan'ny zavatra ataonao sy ny amaro ny zavatra ataonao no zava-dehibe za taloha de anisan'ny olona tena niasa mafy ary tena anisan'ny olona tena hoe tena mihetsiketsika nanana ny asako taloha de za manana ny asako fa za koa manana magazay anankiray vatra kojakojana fiarakodia de za koa mbola mitazona an'ireny hitanao reny le misy an'le station service reny de misy ampahany am'ireny za ihany koa no mitazona an'le izy de ina zavatra ataoko am'izany tena miasa efatra amin'ny firy alina mbola satria nane tam'izany le station mandeha andro aman'alina de miala vao ampiasana de miazakazaka sandwich fotsiny hoanina fa misy olona miandry ary atao daholo tam'izany manao aferina volamena manao aferina tomobile manao miasa ao ampiasana manao aferina accessoirena tomobile atao daholo zany manao aferina devise tam'izany fa nieritreritra hoe mety fa tena natsiaro ny ritma tam'izany efatra amin'ny firy alina misy fotoana any anaty boîte de nuit sady mandimy mbola mivarotra zavatra aman'olona varotra kojaka ahoana misy an'izy anaty topilote fa tsy misy eritreritra hoe hitady fahasambarana tsy hitako izay fahasambarana saky ny haiko ny nanaraka ny fahasambarana tsy hany ny ahitana azy ny ahitana azy de zao eo anilan'Andriamanitra andraty teny aminao manokana androany hoe matsiaro maina angamby ianao am'izao fotoana zao mety maniry ihany ianao ary ianao hoe maina ny ravina ary tsisy ny voany 73 kilo ka hoanao mihitsy ty toriteny ty ok'izay ny fiazakazahanao miadevitra nareo vady inona rery dadany atao fidiram-bola fa tsy mandeha tsony ty zavatra ray ty efa tapitra ny tetezinao ny fidiram-bola misy rehetra vente en ligne nataonao efa niangazavany amin'ny taxiphone ianao efa niangavany amin'ny inona amin'ny fidiram-bola miovaovany Madagasikara mampiasa taxi be fe tsy nataonao nanao fripy fe tsy nataonao zao manao vente en ligne koa anao fa mbola ifamalin'ny olona fa tara ny livraison ataonao daholo satria anao mitady zay amaitso ny ravina sy mba hahatonga anao amo zao le avako malalako na zavatra ray ny ataonao zavatra ray fotsiny ataonao am'izany fotoa zany voajanao mihitsy ny ao tokantrano mahazo anjara aminao ny ankonanao misy fianam-pianakaviana tsara mahafinaritra nareo mianakavy asa anankiray ny ataonao fa ny tena Andriamanitra de miteny fa raha maniry eo anilan'ny ambolena amoron'ny rano velona ianao de sady mamoa ianao ny fotoanany ny ravinao tsy mba malazo ary ny asa rehetra ataonao de ataony ny lavorary avokoa misy olona manana asa anankiray fa miroborobo be mety ny atao halleloia mety ny atao ijoroana vavolombelona tamin'ireny confinement reny de nijoro vavolombelona ny ankizy tato amin'ny groupe nafantatra tam'ireny na ny atody ary ny fampitedavana taty aminay atody fampitedavana taty amin'ny taty amin'ny vatra taty aminay fa zava-mahafinaritra anao gâteau mampionina
zay atody rehetra vakina tonga de anankiroa ny tamenany. Halleloia. De mazava azy vitsy ny atody nohanina satria tena tamenany anankiroa ohatry ny kambana daholo ny atody tamin'izany. Tena maro zany teniko anao zany. Ao amin'ny groupe mbola misy sariny zany alefa rehefa manaraka. Zay atody vakina to de double. Raha mividy an'le atody 420 reny de ohatrany efa 720 zany. Double daholo ny ankabetsahana. Ary tiako tenenao tsy ny fiazakazahanao makety sy makeroa no hatafita ny fiainanao. Betsaka aminareo ny miezaka mitady ny vo amin'ny zavatra zay atao ary tsy faditsoa zany, tsy misy tsy tady an'izany. Fa ny antoky ny fahasambaranao de ny asa ataonao ambinina avokoa, lavorary avokoa. Zay zavatra ataonao to de mety. Zavatra ataonao anankiray to de mety. Manao zavatra ray ianao tombony amin'iny tonga de tena tsy takatry ny saina. Manao zavatra ray ianao mampikotrika koa ianao, tsisy lamokany na de ray ary. Halleloia. Mamboly vary ianao tsy tratran'ny avandra na de ray ary, tsy tratran'ny cyclone. Halleloia. Manao vente en ligne ianao tena miroborobo. Halleloia. Ataon'Andriamanitra miroborobo. Ary zay rehetra zay asany rehetra de ataony lavorary avokoa. Ny vaholanao androany tsy ny fiazakazahanao etseroa fa ny fahitanao le toerana anankiray sur de le toerana eo amoron'ilay rano velona, le amoron'ilay rano mandeha de ny toerana eo akaikin'Andriamanitra. Ny tanjon'Andriamanitra amintsika ety tany de manazara antsika ny zavatra ny an-danitra. Ozy ny Apokalipsy 7 any amin'ny Apokalipsy 7 any any Apokalipsy 7 any andiny penina ambin'ny folo misy teny mahafinaritra vinao hoe tsy honona nangetaita intsony reo ary tsy haninina azy ny masoandro zay na izay hafanana akory. Halleloia. Fa ny zanak'ondry zay eo afovoan'ny seza fiandrianana no mpiandry azy ka hitondra azy eo amin'ny loha ranonaina ary ho fafan'Andriamanitra ny ranomaso rehetra amin'ny maso. Hatrany an-danitra any tsika reto. Halleloia. Hatrany an-danitra any tsika rehetrarehetra reto ry havako. Amen. Raha zatra mipetraka teo anilan'ny rano mandeha ty, hatrany an-danitra any etin'i Jesosy eo anilan'ny rano mandeha tsika, eo anilan'le loha ranonaina. Ary ny hafanana zany tsy azo anao, tsy apaketraka anao zany. Ny mahitany zany tsy apaketraka anao. Ary raha eo anilan'ny rano mandeha anao mandeha ka na andro inona na aiza toerana misy anao na aiza. Ny ankizy zao misy fotoana ny Koweït mamay ny andro any. Misy fotoana indray mifanohatra amin'izany ry anabavy Zanahary ambony valera any Kanada mifanohatra amin'izany -40 ozy izy ny atsika. Tsy akoho misy fotoana manao fandarana any Kanada atsika. Mba tsara fantatra anareo any Kanada any fa manana fandarana antsika eo amin'ny atao hoe Madagascar TV any Kanada, any amin'ny LCI TV misy fandarantsika mandeha. Tamin'ny voalohany taona teo zao nisy tany. Ka tsy miankina amin'ny toerana zay misy anao na any amin'ny mangatsika be na any amin'ny mamay be na any amin'ny manorana be, fa zavatra tsotra ny zavatra fantatrao. Mamohy anao amin'ny fotoanany de ny ravinao tsy mba malazo. Zany ianao raha jerena mahavelombon'ny olona na mahitanao fotsiny ary ny ravinao tsy mba malazo, mahitanao ny olona de vozy ny olona hoe velona Jesosy ka. Mahitanao fotsiny ny olona de lesy lahatra hoe velona Jesosy. Fa ankoatra zany tsy endrika ivelany. Tsy endrika ivelany. Fa ny ankoatra zany de tsotra. Halleloia. Ny ankoatra zany de mamohy anao amin'ny fotoana. Ho tahin'ny tompony antsika tsirairay avy. Za matoky sy mino. Matoky sy mino fa mba anisan'ny olona ianao Halleloia. Mba mangetaeta an'izany hoe
fiainana mahafinaritra, mba mangetan'izany hoe fiainana miova, mba mangetan'izany hoe fiainana mamokatra, misy voany azo tazana tsara fiainana mahafinaritra. Za tsy miresaka anao miliara, alleloia, tsy zany ny fahasambarana, fa ny fahasambarana dia ny fanananao an'izay vo mamoa amin'ny fotoanany, ary ny ravinao tsy mba maitso, ravinao tsy mba maina, tsy mba lozotra, fa maitso lalandava, ny fiainanao mamiratra foana ary misy vokatra tsara. Ny toerana ahitanao an'izany dia zao hitondrananao isan'andro dia hitondranao eo tombotry ny tompo maniry eo anilan'ny rano mandeha anilan'le rano velona dia Jehovah'Andriamanitra aorenao amin'i Jesosy ny fiainanao manomboka androany. Aoreno zany mamaka zany dia tena eo mihitsy tsy miala eo fa tena nifakany mihitsy ny eo, tsy azongotana eo. Izy ireo rehetra tsy manaiky ongotanao amin'i Jesosy zany ny fiainany, ianareo rehetrarehetra ireo, isika rehetrarehetra eto, tsy matahotra na dia avy aiza ny an'andro. Tsy matahotra tsika na dia ho avy aiza ny an'andro, satria fantatritsika ny toerana misy atsika, fa ny fakatsika dia mahazo rano, mifoka rano, tsy matahotra an'andro, tsy matahotra ninina, fa eo anilan'ny rano mandeha, eo akaikin'Andriamanitra, eo tsika no maniry, eo tsika no mitoetra. Ataovy ny sitrapon'Andriamanitra, tiavo Andriamanitra, ataovy izay mety, halleloia, ataovy izay mety. Aza manotaka ny ratsy fanahy, fa saino izay an'Andriamanitra, tiavan'Andriamanitra amin'ny fonareo sy ny sainareo sy ny fanahinareo rehetra, fa io ny ahatonga antsika haniry eo anilan'ny rano mandeha. Hotahiny tompany antsika tsirairay avy hoy ny tenin'Andriamanitra hoe, hoy ilay vehivavy teo amin'ny fatsakana hoe, misy an'izany rano zany, mba omeo amin'izany a Jesosy. Androany Jesosy vonina hanome anao an'izany rano zany. Tena hikorinany an'lelan'ny tendrombohitra eny mihitsy izy hitady antsika tsirairay avy any an-tokantrano any. Raha miteninao androany hoe, za Jesosy mangetaeta, fa omeo anahy le loharanon'aina, omeo anahy le loharano velona, dia omeny anao zany. Ary hanomboka eo ny fiainanao dia tsy matahotra an'andro, fa mamoa foana, mamoa amin'ny fotoanany, ary maitso foana ny ravina. Ary tokony ho zany ny fiainanao, tokony hiova ny fiainanao. Raisa ny fanapa-kevitra ary samy hitentsika androany hoe za Jesosy mba mangetaeta an'izany, fa omeo an'izany. Aoka isika angetaeta an'Andriamanitra, fa tsy mangetaeta dia omeny ilay loharano velona. Tahiny Jesosy isika tsirairay avy. Mangetaetanao indray ao Jesosy, fenony hery vaovao avy aminao ao, teo kotsindray lay oram-batravatra ny fanahinao ao, dia feno ianao. Tiako hiala ato anaty zay rehetra tsy avy aminao, anjakanao zay rehetra momba aisy ao anatiko ao, ny hoaviko sy zay takona miture. Tenene tiako anjakanao Jesosy, moka anjakan'i Jesosy ny fiainanao manomboka androany. Eo antsika rehetra. Jesosy eo anjakao samy miteny hoe mangetaeta nge za io Jesosy tena mangetaetanao fenony hery vaovao
vatravatra ny fanahinao ao de feno ianao tiako hiala ato anaty zay rehetra tsy avy aminao tiako anjakanao zay rehetra momba asy ao anatiko ao mihoaviko sy zay takona amiko rehetra tiako anjakana oka anao anjakan'andriamanitra manomboka androany avitray de sosial mehoery vaovao ate sosial atsapako ny fanatrehanao jesosy anjaka ho ae Alleluia. Ao anatin'ny feokira afaka mangataky anao eto Jesosy ambole eo anilanao amin'izay manomboka androany Jehovah'Andriamanitra fa raha aniry eo akaikin'Andriamanitra ianao dia amoa amin'izay ianao amoa amin'izay ny fiainanao tsy atahorana ny fiainanao tsy atahotra ny herin'ny mainandro ianao raha reraky ianao ny azakazaka hatramin'izay entin'Andriamanitra eo amin'ny loharano velona ianao maratsika vavaka zany toriteny zany sy zany ira zany riavana malala amin'izao fotoana zao tokony hiova amin'izay ny fiainanao ela loatra izay fotoana ny azakazahanao tsy nahita ny marina tsy nahita ny rariny zavatra tsotra ny angatahanao androany ianao manaiky aniry eo akaikin'Andriamanitra ianao manaiky aniry eo akaikin'Andriamanitra ry avako malalako zay ihany ny zavatra angatahana aminao androany tsy mila ezaka angezabe fa ianao manaiky alleluia fahasoavana no anaraka ny fiainanao isan'andro isan'andro raha mifoka ny rano avy amin'le loharano velona ianao dia tsy andreraka anao ty fiainany ty tsy andreraka anao ty fiainany ty tena tokony omeko anao betsaka andreraka ty fiainany ty fa ianao tsy ho reraka satria velombelom'le loharano velona ianao velomin'le loharano velona ianao alleluia tsy atahotra ny hoavy ianao
tsy matahotra ny ho avy. Tsy matahotra ny ty fiainany ty ianao fa zay rehetra mitrango eo dia zao mifatatrao za efa maniry eto amin'ny loharano eto anilan'ny rano mandeha. Halleloia. Tsy afaka tazonina ny hazo anankiray tsy hamoa fa tsy maintsy mamoa amin'ny fotoanany. Za mino fa fotoananao zao ry havana malala. Za mino fa fotoananao zao ry havana. Fotoananao zao hoe aza vela mivotsitra tsony ny fotoananao ry havako a. Aza vela mivotsitra tsony ny fotoananao fa fotoananao sy Andriamanitra ity fotoana ity. Aza vela mivotsitra itsony fa tenenone za Jesosy a. Anaiky anireo anilan'ny rano mandeha. Mba te hanana anjara amin'izany fahasoavana zany ve ianao? Andotsika anatona an'i Jesosy. Andao io a, aza ataonao fandalovana tsony Jesosy. Tsy hazo artifisiel natsatoka teo reto hazo reto ka azo afindrafindra fa tena ny fakany mihitsy no niorina teo. Ny hazo anankiray tsy misy fakany a tsy velona. Ny olanao dia zao vavaka ihany angenao fa tsy mifototra ianao ary tsy mamaka amin'ny fivavahana ianao dia manjary lasa ohatrany hoe tsisy vokany ny fivavahana. Tsy ry havana, tsy takatry ny saina ny vokatry ny fivavahana fa lazaiko anao ary tsy voatanisa ny fahasoavana raisinao anatin'ny vokatry ny fivavahana. Ny fahasambarana ve ry havana malalo nanomboana ny salamo dia sambatra ny soratra eo aminy tonikira ny salamo ry havako malala. Raha ao amin'i Jesosy ianao dia tonikira isan'andro ny fiainanao ary zany fahasambarana zany tsy zava-mahagaga anao zany fa fiainanao zany manomboka eo. Fa ianao mila mamaky ianao fa ianao tsy nety namaka mihitsy hatramin'izay. Tsy mety mioropaky ianao amin'ny fivavahana, tsy mety mioropaky ianao amin'ny Jesosy. Tsy ataonao fiainana Jesosy fa ataonao paracetamol, ataonao eferalgan Jesosy. Misy mahaory, misy maharary dia namanao izy. Valy ny vavaka dia tsy namanao izy. Mila mamaka amin'izay ianao manomboka androany. Zay no fototra ny fahasambaranao. Mahita fahasambarana izy tsika mety ahita ihany tsika fa fotoana foy fa ny tena ahitantsika an'izany lasa fiainantsika tsy miala intsony dia ny fiarahantsika amin'i Jesosy. Tapoany hevitra ao androany. Misaotra anao zay Jesosy tamin'ity fotoana androany ity. Misaotra anao Jesosy satria tena tsapanay fa namangy anay teto ianao. Dia mba fanirianay Jesosy isy hazo be dia be afindra toerana androany. Hazo be dia be afindra toerana amin'ity androany ity. Hatramin'izay nisy hazo efa zatra naniry teny amin'ny tany efitra dia tsisy ninona mihitsy ny fiainany sady tsisy voany no maina ny ravina ary efa saika maty zany hazo zany. Androany afindranao eo anilan'ny rano mandeha, eo loharano velona. Afindra eo aminao Jesosy, afindra eo amin'ny tontolonao Andriamanitra. Halleluia. Dia hanomboka eo dia hamoa amin'izay ary ho maitso ny ravina. Ary hanomboka eo dia hamolavola olona tsy hatahotra ny amin'ny ainandro ary tsy taitainana dia miantona aza ny andro satria tsy mba avy eny ambony, tsy orana avy eny ambony ny andrasany hamelona azy fa ny rano troany avy atao amin'ny fakany dia ao aminao Jehovah Andriamanitra. Any amin'ilay fakatsy hitan'ny olona, gaga ny olona fa misy raviny maitso ary mamoly hazo tsy fantany fa na dia tsy avy aizan'ny orana avy eny ambony avy atao ambany ato amin'ilay fifandraisana lalina amin'Andriamanitra
misy loharano velona raisina te Jesosy. Misaotra Jesosy. Nangatahako aminao dia izay teny nafafy teto tsy ara anatin'ny fondretolo reto fa amoa avy zato eny tsy manam-pahataperana ho voninahitra ny aranao Jehovah Andriamanitra. Misaotra Jesosy, misaotra fanahy masonao. Izay rehetra nafafy teto tsy azony devoly kitihana, tsy azony devoly tsaingohana ny vozy nafafy teto na dia litera ray aza tsy azony devoly kitihana zany. Fa mamoa avy zato eny am-poniny tsirairay avy. Misaotra betsaka Jesosy. Halleluja. Amen. Ivavaka tsika amin'izao fotoana izao amin'ny firenena ka andao mpandrosika ny vavintsika nambinina na itsiry amboaramielina ivavaka ho an'ny firenena. Tainy tompo raha napavy nambinina. Tainy tompo antsika rehetra dia tainy tompo pasteur Amenakavy. Mbola hiary ivavaka indray tsika amin'izao arina izao. Mbola misaotra anao indray Setra Jesosy Kristy raha tonga eto amin'izao fotoana izao. Misaotra tamin'ny fitantananao sy ny fitarian'ny fanahy-masonao anay nandritra ity tontolo andro ity. Ka mbola tafavory teto indray izay androany Jesosy dia nianatra ny teninao. Dia isaorana Jesosy ny amin'ireo mpanomponao izay nitondra ny teninao sy ny hafatra androany Jesosy. Fa tena mamerina ny fanantenana tokoa ny hafatra Jesosy izay nomenao androany. Dia misaotra Jesosy ny amin'izany fitiavanao sy fitantananao izany. Ary mbola mangataka ny fanahy-masonao Jesosy amin'izao fotoana izao ihany koa. Raha hitondra mbavaka ho an'ny firenena Jesosy dia tena hoe hisy fanatrehanao tanteraka ary teny avy amin'ny fanahy-masonao Jesosy no lazaina eto Andriamanitra. Tondra mbavaka ny firenena izay Jesosy dia Madagasikara izany Jesosy. Entina eo anatrehanao isan'andro Jesosy izany firenena izany. Ary tsy adinonao Jesosy mitondra izany firenena izany na dia betsaka raha ny zavatra mety tsy araka ny sitraponao miseho sy mianjady amin'izany firenena izany Jesosy dia mbola tonga eto anatrehanao foana izay Jesosy ekoaka any amin'izany firenena izany Jesosy mba tena hisy fanovana lehibe ao amin'izany firenena izany, hisy fifohazam-panahy, hisy asan'ny fanahy-masonao Jesosy amin'ny vahoaka malagasy rehetra tsirairay avy. Satria raha ianao Jesosy no mikasika ny fovaton'ny olona dia ho tonga fonofo torotoro mangorangoraka eo anatrehanao ny vahoaka malagasy rehetra tsirairay avy Jesosy malalo. Ary mba hiala amin'ny heviny sy ny toetra ratsy ny tsy andeha ampisaina ny ratsy fanahy izy ireo Jesosy. Fa tena hanary amin'izany zavatra tsy mahasoa rehetra izay natonga ny fisarahana teo aminao Jesosy dia tena ho ariany zareo lavitra izany Jesosy malalo. Fa hiakohaka hitototo hitady anao izy ireo Jesosy ary dia hanorona eo aminao Jesosy ny hanorena ny fiainan'izy ireo tsirairay avy Andriamanitra. Dia ho toy ilay rano izay naniry teo amoron'ny rano velona Jesosy. Dia ianao Jesosy ilay rano izay mamelombelona ny azy Jesosy, mampanisy ravina ny azy Jesosy malala. Dia ho toy izany koa Jesosy no amin'ny firenena eo. Mba tena hiverina aminao, ianao ilay tena fototra Jesosy, ianao ilay tena voaloboka Jesosy any vahoaka malagasy rehetra tsirairay avy. Tsy ho tafasaraka aminao intsony Jesosy fa tena mba hakasika ny fony zareo Jesosy ary indrindra ny amin'izao zavatra izay miseho any amin'ny firenena izao Jesosy dia mba hahatonga sainan'izy ireo tsirairay avy izany Jesosy ary hisy famindraponao, hisy fanafahanao lehibe Jesosy no irarianay eo amin'izany firenena izany Jesosy malalo. Dia izany Jesosy ny hetaheta izay entina eo anatrehanao dia nikasihanao ny firenena malagasy ny malagasy rehetra tsirairay avy Jesosy satria efa maro loatra Jesosy ny zavatra miseho amin'izany firenena izany Andriamanitra. Efa tena hoe tafasaraka tanteraka amin'ny firenena Jesosy tao anatin'iny orana kely iny fotsiny Jesosy dia tapatapaka ny lalana ny tokatokana samy tokatokana atao ny tapaka ny tetezana Jesosy. Tena hoe fantatra Jesosy fa tena niteny tamin'ny alalan'ireny zava-maro miseho tao amin'ny firenena ireny ianao Jesosy. Ka mba hakasika ny fony malagasy ary tena mba hatsiaro saina izy ireo Jesosy ary tsy toky amin'ny olombelona ihany koa Jesosy. Ka mba tena hiverina aminao tanteraka izy ireo tsirairay avy Andriamanitra. Ny olombelona izay nieritreretina fa havonjy Jesosy, tsy ny olombelona no mahavonjy fa ianao Jesosy no mahavonjy. Ka oka tena hiafina ao aminao Jesosy ny vahoaka malagasy rehetra tsirairay avy Andriamanitra. Ary ianao hamindra fo amin'izany tanina izany Jesosy. Tena hoe hamindrahanao fo izany tanina izany, izany no angatahanay isan'andro etanatrehanao Jesosy, handolehanay, hankofanay, hitadiavanay ny tavanao isan'andro Jesosy. Dia
no an'ny firenena io Jesosy satria io Jesosy ny tanorazana nomenao anay tao izay no karakarainao tao izay no nitezainay tao izay no nitezainao Jesosy atao ny natsahany tavoninay karary ny sitsiny izay Jesosy raha tsy mba hitomany an'ny firenena iny Jesosy satria tany nomenao anay Jesosy malala ary matoy nomenao anay Jesosy dia afaka hanjakany ny malagasy rehetra tsirairay avy Jesosy fa tsy hanjakany olombitsy na ny arenao Jesosy ninona Jesosy dia ny olombitsy ny manjaka ao Jesosy raha anisan'ny fahatezeranao izany Jesosy satria matoana sinao Jesosy ny arenao amin'izany firenena izany matoana taonao tany tsara i Madagasikara Jesosy dia mba hiadanany vahoaka malagasy rehetra tsirairay avy Jesosy kanefa Jesosy dia indrisy fa izay mihitsy no nihodina taminao niala taminao Andriamanitra tena hoe nihodina izay Jesosy ka tena hoe tsy nihinana ny vokatry ny taninay izay na dia kely akory ary Jesosy fa ny firenena hafa no mitavana an'izany ny olombitsy Jesosy ka izany Jesosy no angatanay famindrapo Jesosy fa tena hoe mafy ny manjohan'ny firenenay Jesosy mafy ny manjohan'ny vahoaka malagasy Jesosy dia enoy Jesosy ny vavaka izay ataonay eo anatrehanao isan'andro Andriamanitra mety olona tsy marina ihany izay Jesosy eto anatrehanao fa ka Jesosy ny torapo izay entinay eo anatrehanao isan'andro Jesosy no henonao Jesosy malalo dia mindra fo amin'izany tanina izany ianao Jesosy malalo ary anasitrana ny olona rehetrarehetra izay marary ihany koa Jesosy traboana Jesosy ianao mihaino eo amin'ny fiainan'izy ireny Jesosy dia mihoatra noho izay nomenao anay izy ireny Jesosy ary omeo fahasalamana ihany koa marary Jesosy ao ireo any am-ponja Jesosy dia ianao hamangy hampahery an'izy ireny Jesosy na dia misazy vokatry ny etraketraka na dia misazy vokatry ny nataony koa azy Jesosy dia mbola hampaherezinao izy ireny tsirairay avy ary ahita fity eo aminao izy ireny tsirairay avy Jesosy ary aoka Jesosy ho tsapany fahatiana azy ianao ary tsy manary an'izy ireny tsirairay avy ianao Andriamanitra dia ao koa ny fianakavianay Jesosy dia hoentinay ambavaka foana Jesosy mba ho hitanao ireny fianakaviana ireny ary mba tena ho avahanao foana isan'andro izy ireny Jesosy satria izay koa dia tsy mitsahatra mitondra ambavaka ny fianakavianay Jesosy dia izany Jesosy ny torapo izay entinay ao anatrehanao indray andro any Jesosy dia aoka henonao izany vavaka izany Jesosy aoka izy famindraponao Andriamanitra dia voninahitra dia ho anao irery ihany Amen misandratra Jesosy marara Amen. Alleluia misaotra betsaka antsika tsirairay avy misaotra betsaka nanabavintsika nambinana itsiry amboaramielina ny anarany ato amin'ny compte Facebook tao anatin'izany vavaka matsiro mamy ny vavaka izay nentina teto namaranana ny fotoana toa nambavaka ny firenena dia tain'Andriamanitra tokoa ny firenentsika fa ilayntsika izany ilain'ny firenentsika izany vavaka izany ka misaotra nanabavy ary dia Andriamanitra mahalafitianao amin'ny fahasoavana sy ny fitahiana izay ataony aminao manomboka eto indray izy amalifitianao tamin'izay rehetra vitanao raha nabavitsiry amboaramelaka dia tahiny tompo isika rehetrarehetra tapitra ny fandarantsika ny tapitra fa ny fiarahantsika tsy tapitra raha miditra amin'ny site web ny Aki Radio ianao izao ny lien izay alefa andranabavy Angela eo akiradio.radio12345.com averiko akiradio.radio12345.com afahanao mihaino nionjam-peo Aki-radio mandeha andro manalina misy toriteny isaky ny adiny telo amin'ray amin'ny 7:10 amin'ray amin'ny 7:10 misy toriteny foana dia menofinahitra ary tsika rehetra raha mbola tsy tonga Jesosy ka tahin'Andriamanitra samy velonay isika dia eo netona antsika raha pitso alina tahaka izao misaotranao raha tsy tetinao dia nangingina rery teto izay mandana matory amin'ny fiadanam-po amin'ny finaminana-tsaina vitanao ny an'Andriamanitra anao Andriamanitra anao indray ny tokony ataonao amin'ity androany ity mahiriza daholo dia maniry eo amin'ny ilany rano mandeha daholo isika tsirairay avy. Halleluja. Amen.